Saina androany tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny lanonana fanomezana galona ireo mpianatra miofana ho manamboninahitra miaramila ao amin'ny andiany faha-enina amby telopolo izay vao nivoaka ary nampitondraina ny anarana hoe Tsifa sy ireo mpianatra ho manamboninahitra avy amin'ny andiany nampitondraina ny anarana hoe Médecin Général Raely Arijon. Mpianatra manamboninahitra miaramila avy amin'ny andiany faha-enina amby telopolo izay misy 17 sy mpianatra folo avy amin'ny andiany Médecin Général Raely Arijon no nomena ny galona tamin'ny fomba ofisialy androany nandritra ny lanonana miaramila fandresena 12 tany Antsirabe. Ireo mpianatra ireo dia navita fiofanana nandritra ny 3 taona tao amin'ny sekoly miaramila Akmil ka nivoaka ho manamboninahitra sous-lieutenant izy ireo ankehitriny. Délégation matanjaka nahitana ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina Mivady no tonga nanotrona ity lanonana ity tamin'ny maraina teo. Miantso anareo firenena mba hanana fandavan-tena iady amin'ireo endrika isan-karazany tsy mampandry fahalemana ny vahoaka. Aoka ny sotoavina ara-miaramila hatrany no entinareo manatanteraka reo andraikitra izay hosaninareo. Maro ireo tanjona napetraka amin'ny fitondram-panjakana mba hanarenana any Madagasikara. Isan'ny mpitsehatra handray anjara mavitrika ao anatin'ny fampandrosoana ianareo. Ankoatr'izay dia notrosaina androany koa foteny amin'ny akademia miaramila Iandry ny fitsofandrahana ireo mpianatra manamboninahitra mandiany fahavalo amby telopolo izay nampitondraina ny anarana hoe Fanjiry rehefa navita fifanina nandritra ny iray taona miisa 17 ihany koa izy ireo. Tao ihany koa ny andiany faha-9 iraisam-piadiana izay miisa 10 ary mitondra ny anarana hoe Randrana rehefa navita fifanina nandritra ny taona iray ihany koa. Notanterahana tany an-toerana ihany koa ny fanolorana sabatra ho an'ireo mpianatra andiany faha-enina amby telopolo, ho an'ireo mpianatra avy eo amin'ny andiany faha-7 amby telopolo sy ny fanondrana faneva ho an'ny izay oreharehan'ny sekoly Akmila ity. Farany moa dia nanatanteraka fampisehoana sy fahaiza-manao ny amin'ny resaka fanenjehana dahalo raha sendra misy ny takalonana ihany koa ireo miaramila niaraka tamin'ny fampisehoana ny fahaizana amin'ny tambasy izay hamantarana ny mahamanty anina sy mampisongadina azy ireo.